Fitomana eo amin'Andriamanitra ao, laharana fa 430 isika izao. Miaraba antsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fitoriana izao. Ary dia ao anatin'izao fotoana izao dia handray teny isika, teny izay inona marina fa amelombelona, anamasina antsika tsirairay avy ary ampitombo antsika mandrakariva amin'ny fahalalana Jesosy, ampiorina ny finoantsika. Fanamasina hiasa ao anatin'ny fotoana rehetrarehetra ary velombelona ny fanahintsika mandray ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra dia fanasy fiainana, ampitiavana, ampifaliana ary ampanetretena no izarana an'izao teny izao. Tsika tsirairay avy samy fantoka ny misy antsika ary samy anana fovonina handray ny teny. Tiana tohizana ny fizarana izay efa natao tamin'ny heriny ny amin'ny hoe Jesosy mivavaka ho anao. Mbola misy maro ny zavatra mbola tian'ny fanamasina ampitaina ao anatin'io ary tohizantsika amin'ity laharana ity zany. Luka 2:20 andininy fa 1:30 zay no niangantsika zany. Luka 2:20 andininy fa 1:30 aroy ny tompo ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo ho koroy ny tonovary, nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Raha tsy hivokely vetivety ny efa nizaraina tamin'ny heriny dia nresantsika hoe Jesosy nivavaka ho an'ny Petera, Jesosy nivavaka ho an'ny mpianatra mba tsy ho levona ny finoany. Ny tanjona dia zao, mba ahafahany tsirairay avy indray avy eo zany rehefa ozy izy Jesosy matsy ny teny hoe rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahinao. Petera no nresahany zay hoe ampaherezo ny rahalahinao rehefa mibebaka ianao. Dia ny zavatra resantsika tao anatin'izay hoe tsika ao anatin'ny ady ao anatin'ny zavatra maro ny famaofao dia voalaza hoe Jesosy no mivavaka ho antsika. Voalaza any amin'ny Hebreo hoe Jesosy dia ilay mpisorona be, sady ilay mpisorona be no ilay sorona, izy ilay zanak'ondry tsy misy kilema, nitondra ny fahaotavantsika ary nanatona teo anatrehan'ny seza fiandihanany iray mba hitondra famelana, hitondra fifonana ary nahazo famelan-kelo tsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Voalaza tao anatin'ny zavatra rehetrarehetra nizaraintsika hoe Andriamanitra dia nandray ny fifonan'i Jesosy, Andriamanitra dia nanaiky ary afa-po tamin'ny fanatitra nataon'i Jesosy, dia ny tenany zany ary izy ihany nanatitra ny tenany ary dia tsy nisy mpisorona intsony tao aorianan'izay. Voalazantsika tao anatin'izay hoe rehefa tonga teo anatrehan'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo dia nahazo famelan-keloka isika. Jesosy Kristy voalaza hoe ilay mpanalalana. Any amin'ny Timote any dia milaza hoe iray no Andriamanitra ary ilay mpanalalana Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Dia nambarantsika zany tao anatin'izay hoe Jesosy mivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny fitsapana. Raha sendra lavo ianao dia mitraka mijoroa indray fa Jesosy tsy afoy ny fiangonana. Laza koa tao anatin'izay tao amin'ny Jaona 7:10 dia hoe Jesosy dia nivavaka ho an'ny mpianatra tamin'izany fotoana zany, fa nivavaka ho azy eo zay hino koa tao aoriana, ary ny votoaty nivavaka nataon'i Jesosy dia hoe hitehirizana azy. Za tsy mangataka aminao izy mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny arovana azy amin'ny ratsy mba hitehirizana azy. Dia mitohitsika zany ao anatin'ity hoe Jesosy mivavaka ho anao ty mba tsy ho levona ny finoanao ty ny antony mahatonga an'i Jesosy manao an'izay dia tsotra fotsiny, satria tia Jesosy. Ary rehefa tia Jesosy any amin'ny filazantsara ny Jaona any dia mampahery be ilay teny hoe ary rehefa tiany azy teto amin'izao tontolo izao izy dia tiany azy hatramin'ny farany. Averiko, rehefa tiany azy eto amin'izao tontolo izao izy dia tiany azy hatramin'ny farany. Zay Jesosy zay, jusqu'au bout zany ny any Jesosy. Ary tena tiako ampaherezana anao zay hoe rehefa nisy fotoana ianao niona tamin'i Jesosy marina, tena hoe latsa-dranomasy teo anatsehany Jesosy, natsapa ny fitiavany, ny famelan-keloka, ny famindrapo avy aminy, ary tena hoe natsapa zay hoe tianao zay Jesosy. Dia hoy Jesosy hoe rehefa tianao izy dia tianao hatramin'ny farany. Tsy mivadika zany Jesosy amin'ny zavatra ny teneniny, amin'ny zavatra ny lazainy. Ny voasoratra any amin'ny Nomery, Andriamanitra tsy olombelona ka handainga na zanak'olona ka mitaka, moa tsy efa niteny va izy ka tsy hoe fainy zany. Ambarako aminao fa ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra dia ao amin'ny eny amin'ny alalan'ny amen. Ny teny fikasan'Andriamanitra rehetrarehetra. Voalaza any amin'ny Timote any hoe na dia tsy matoky azy sika dia izy mbola mijanona matoky ihany fa tsy mahazo mandany tenany. Fidèle Jesosy, fidèle Jesosy. Ary ny antony io, fatokian Jesosy io
izy hoe mivavaka ho atsika io dia tsy inona fa noho ny fitiavany atsika. Zay ny bazin'ity fiarahana amin'i Jesosy ity. Zay ny fotin'ity fiarahana amin'i Jesosy ity hoe noho ny fitiavany atsika. Dia teverina any amin'ilay Romanina 9 ao dia misy teny ao hoe tsy fantatsika zay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Eo zany dia efa hitantsika indray zay hoe mivavaka zay ny fanahy mivavaka amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Tsy fantatsika ozy izy zay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mitaraina amin'ny fitarainana tsy azo tononona ho atsika. Izy io fanahy io, fanahin'i Kristy, tsy izay fa Jesosy Kristy ihany. Tia napetraka amintsika izay le hoe mampisorona be le mpanalalana an Jesosy zay ka tsy hampisy tahotra ao anatintsika intsony. Tsy hampisy tahotra ao anatintsika intsony fa ananantsika an'izay fatokina be zay hoe rehefa tiany azy izy eto amin'izao tontolo zao dia tiany azy hatramin'ny farany. Rehefa mivavaka ao antsika izy noho ny fitiavany mba tsy ho levona ny finoantsika dia tsy ho levona izay. Ary Hébreux 12 dia milaza hoe Jesosy Kristy no tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Io finoana mipetraka ao amiko io cadeau io, fanomezana avy amin'Andriamanitra io. Ary io izy voalaza hoe sedraina amin'ny afo tahaka ny volamena sy ny volafotsy, izay sedrana amin'ny afo ihany koa, nefa ny anareo dia tsara lavitra noho ny volamena sy ny volafotsy. Io finoana ao io. Ary rehefa Jesosy nametraka an'io dia ao aminao io, sarobidy noho ny volamena io, sarobidy noho ny volafotsy io no napetrany eo aminao. Tompon'ny finoana sy mpanefa azy izy. Nivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ho anao ihany koa dia zay ny tenin'Andriamanitra. Jesosy mivavaka amin'izy, mivavaka amin'ny ray izy. Rehefa mahitsika ao anatin'ny Baiboly, anatin'ny filazantsara, rehefa mivavaka Jesosy dia miresaka amin'ny ray izy. Amin'ny maha Jesosy mpamonjy azy io, amin'ny maha Jesosy olombelona ara-nofo aminy, ara-nofo anazy. Zao ny zavatra hitantsika rehefa mivavaka Jesosy any filazantsara any koa misy an'izay raha tsy any amin'ny Jaona dia any amin'ny Luka dia hozy Jesosy hoe fantatro fa zay rehetrarehetra angatahako amin'ny raiko dia azoko avokoa. Ary nisy taona Jesosy rehefa nianjehana dia tonga Petera, ary Petera niaro an Jesosy mihitsy, namoaka ny sapany dia nikapany sofin'ilay miaramila. Fa hoy Jesosy ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao fa velao ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy fantatrao fa raha angataka miaramila amina legiona amin'izao fotoana zao avy amin'ny raiko hamonjy dia ho ataony zany. Fa tsy zay ny planin'Andriamanitra fa hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe ny tiako tenenanao dia hoe rehefa mivavaka Jesosy zay angatahany zay teneniny dia ho azony avokoa. Ka rehefa izy ny mivavaka mba tsy ho faty ny finoanao dia ho tanteraka izay, tsy ho levona ny finoanao, le finoana ny mahavonjy tsinona, ary le finoana ny idirana ny fanjakan'Andriamanitra. Isaorana ny tompo zay nampamendrika antsika hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Manaraka izay, io fatokian Jesosy io hoe Jesosy mivavaka ho anao io, vokatry ny fitiavana, dia tena hoe fitiavana tanteraka io. Zao ny voasoratra Obolana 12:12 tsy diso ny fitiavana ozy izy manarona fahotana maro. Ny fitiavana manarona fahotana maro. Zay toetrany Jesosy zay sady mianatra ihany koa zany tsika tsy mola tonga amin'ny fahatanterahana. Tahaka ny tenin'i Paoly hoe tsy mihevitra ny efa nahazo tsy mihevitra ny efa tanteraka fa zao manadino ny lasa ahako mijery ny anoloana ary miezaka manatratra ny marika dia mandroso mandrakariva ao anatin'izay sitrapon'Andriamanitra zay tsika. Toetran Jesosy Kristy dia le hoe ny fitiavana manarona fahotana maro. Satria izy dia mpisorona be, misy fandraisan-daholo zay hoe mivavaka ho anao mivavaka mba tsy ho levona ny finoanao inona no mahatonga zay? Satria tia izy. Ary rehefa tia izy dia ny fitiavana manarona fahotana maro. Dia iverina kely amin'ilay tantara anankiroa ny fanoharana lazain'i Jesosy tao anatin'ny Baiboly. Ny anankiray dia le vehivavy azo ola-tanana ny jangajanga. Avony Jiosy dia nitondra azy nakeo amin'i Jesosy hoe raha araka ny lalàn'i Mosesy dia mendrika notoram-bato ty ary mendrika novonoana tokoa. Fa rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy izy dia hoy Jesosy masy an'ireo rehetrarehetra hoe zay tsy nanota taminareo aoka izay no hitora-bato azy. Inona nataon'i Jesosy tamin'iny vehivavy azo ola-tanana ny jangajanga iny? Nanao moral ve Jesosy? Nanao sermona be taminy ve Jesosy? Nandasa azy ve Jesosy? Nangina fotsiny Jesosy. Nangina fotsiny Jesosy ary tonga teo anatrehany teo tsisy an'izay fanamelohana zay. Tsy nisy fanamelohana, tsy nisy fitsarana, tsy nisy ataoko hoe fanevatevana sy fanivaivana, fa tena hoe nisy fitiavana atao amin'i Jesosy. Nisy fitiavana atao amin'i Jesosy dia zay no nataony, tsy nanameloka ny ravehivavy izy. Lasa daholo nandeha Jiosy avy eo dia hozy Jesosy hoe lasa aiza ireo olona nanameloka anao? Tsy nisy. Dia hozy Jesosy hoe izaho koa tsy manameloka anao.
avy eo moa Jesosy ny teny hoe am'izao sy izao aza manota intsony. Ny tiana tenena amintsika zay hoe izy le mivavaka ao antsika zay a, izy le mivavaka mba tsy ho levona ny finoana dia noho ny fitiavana zay. Tsy nandatsa, tsy nanao hoe resaka hoe ampamoaka, tsy nanao resaka hoe tena hoe fanalana baraka, fa fitiavana nanarona fahotana maro. Tahaka an'izany koa le zanak'adala rehefa avy any amin'ny naleany avany iny, tadidio ilay tantara hoe andeha ozy izy andeha koa omeo anany lova koa dia nandeha izy. Laniny tamin'ny fanana, laniny tamin'ny filibana, laniny tamin'ny falotona, laniny tamin'ny fijangajangana tany ny fananana. Niverina tao amin'ny rainy izy. Rehefa niverina tao amin'ny rainy izy, tantara napetraka Jesosy ty, vao avy lavitra ozy izy dia efa hitany. Ary rehefa hitany avy lavitra dia efa ozy izy hoe alaivo ny kapa, alaivo ny peratra, alaivo ny akanjo fotsy, vonoy le ondry, alefaso ny zava-maneno. Inona dika zay? Efa vonona tao foana le famonjena. Ary rehefa tonga teo le zanany lahy, tsy nisy resaka fitsarana teo, tsy nisy resaka fanamelohana teo, tsy nisy resaka fanadroadrona teo, tsy nisy resaka fandatsana teo, fa tena tonga dia tia le rainy dia nandray. Am' Jesosy Kristy Tompo, Jesosy Kristy dia tsy tahaka ny olombelona. Tsika olombelona, itsika indrindrandrindra raha tsika hoe ataoko hoe mpivavaka, na tsika manana toetra zay mitsara zay, manana toetra zay manameloko zay, rehefa tsika ny tsaratsara toerana, rehefa tsika ny tsaratsara ara-panao am' Jesosy, dia moramora amintsika ny manana toetra ny fariseo. Toetra ny fariseo zay le hoe legaliste, zany hoe apetraka ao manana ny lalàna ary mametraka lalàna eo anatrehan'ny olona. Toetra ny fariseo zay le hoe mitsara, manaiva olona ary tena hoe tsy misy fitiavana. Fa ny an'i Jesosy rehefa tonga teo, tsy nanameloko Jesosy, tsy nanameloko Jesosy. Ny zavatra tian'ny tompo ho azo ao anatsika matsy, ny zavatra jeren'ny tompo amintsika dia ny fotorotoro sy mangorakoraka. Ary ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy ataon'ny tompo tsinitsinina. Mety tsy ho voalazanao daholo nge ny nataonao sy ny lalenao sy ny sisa maro samihafa, fa ao am-ponao ao misy fanenenana, ao am-ponao ao misy fotorotoro sy mangorakoraka. Raisin'i Jesosy zay. Tonga dia raisin'i Jesosy avy hatrany zany. Zany eny le toe-po ananan'i Jesosy ary mila ananantsika e. Fa ny telony ihany koa, hitanao rehefa teo am-patsakany Jesosy ndresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana, vehivavy jangy izy io, Jaona 4. Ary hoy ny voasoratra hoe tsy nanambady izy ary tsy vadiny le miaraka aminy ao. Fa na indray mandeha ianao tsy nahita Jesosy tao hoe nanameloka, na ny tsaratsara, na hoe tena hoe nanao fitsarana be fatany, fa nisy fo mangoraka tao. Satria ny fitiavana manarona fahotana maro. Aiza ho aiza tsika mpianatra Jesosy Kristy, aiza ho aiza tsika zanak'Andriamanitra, ianaro zay tompoko, ianaro zay manana fitiavana. Ary io tsy mitataratara zay fahotany ranona tariny resana gauche droite, fa ny fitiavana nanarona fahotana maro teo ihany dia nanarona fahotana maro. Zay le toetran'i Jesosy mila ananantsika. Ary zay le toetran'i Jesosy i Petera rehefa lavo nandahan'i Jesosy. Jesosy tsy nandeha nitataratara be an'izany gauche droite sy ny teny misisasisa rehetrarehetra teny, fa Petera ny natonony. Ary tena hoe nanarona fahotana Jesosy Kristy. Marina ho fampitondrany fiangonana aloha, misy ny fananarana zay apetraky ny tompo atao, misy ny dingana hoe anaro mangingina izy a, raha ohatra izy ka nanota, raha ohatra izy ka mbola tsy miova ihany dia makava volombelona. Amin'izay fotoana zay raha mbola tsy miova ihany koa dia resao amin'ny fiangonana, raha mbola tsy manaiky izy dia aza raisana ohatrany mihitsony, misy dingana sahala amin'izay ihany. Fa ny tiana tenena amintsika hoe le toe-po mihitsy, toe-po mangoraka, toe-po manana fitiavana. Ary mila ananantsika zay rehetrarehetra zay. Hoy ny ten'Andriamanitra, ao koa mpamindra fo nareo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Dia zay le toetran'i Jesosy mahatonga azy tahala amin'io. Ahoana nataon'ny tompo rehefa nombona izy teo amin'ny azy fijaliana? Talohany nanombona azy, efa nenjehany izy. Talohany nanombona azy, saika toram-bato izy. Talohany nanombona azy nokapohana, nosatrohana tsilo, noesoesoana ary nombona teo amin'ny azy fijaliana. Fa rehefa ho faty teo, rehefa hiala ny ainy, dia ozy izy hoe mamelany elona. Fa tsy fatan'izay ataony. Fa afaka nataon'i Jesosy ho aso anao zany, ho atsika zay namono an'i Jesosy. Tak'izany koa Stefanina rehefa nitoraham-bato ary ho faty mihitsy, dia ozy izy matsy n'ireo olona, ozy izy matsy ny ray, matsy an'i Jesosy, ho an'ireo olona renanetsika sy ny tora-bato azy, mamelany elona, fa tsy fatan'izay ataony. Tsy afaka anao an'izany Stefanina raha tsy nanana an'i Jesosy ary raha tsy nanana ny fanamasina tao anatiny. Tiako ampitaina amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy koa zany hoe manana an'izay hery zay ianao rehefa amin'ny Jesosy, manana an'izay hery fanamasina zay ianao rehefa amin'ny Jesosy, ka ay anadino ny ratsy natao taminao, ay amela ny eloka, ay
ivavaka ho an'ny olona mihitsy ary zay mbola manenjika sy mana ratsy ianao. Manenjika ahy ianao zao, mana ratsy ahy ianao, teny ratsy ahy ianao ary tsy faly mihitsy ny amiko. Tsy manana fa tsy fitiavana atolotra anao, tsy manana fa tsy vavaka atolotra anao, ary tsy manana fa tsy miteny amin'ny tompo hoe mamelany elony fa tsy fatany zay ataony. Hoy Jesosy, misaorana izay manenjika anareo, misaora fa aza manozana. Misy manenjika anao, isaora izy, tompo mampiasa anao. Misy manozona anao, misaora azy. Misy manenjika anao, tsofo rano izy amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ny lazain'i Jesosy, ny fitiavana manarona fahotana maro, ary zany rehetrarehetra zany noho Jesosy mivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Noho Jesosy mivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Manana trosa be aho zay tsy mola voaloha. Mety kako ianao hoe ohatriny zany trosa zany, ary iny zany trosa zany, ary vola ohatrany ahoana. Fa tsy vola io, tsy resaka ariary io na dolara na euro, fa io trosa io dia fitiavana. Hoy Paoly, aza vela izy tsy ho voaloha eo aminareo, afa-tsy ny fankatiavanareo ihany. Ny tiavana anao, ny amindrana fo aminao, ary tala amin'izay koa tsika rehetrarehetra. Anana fitiavana, anana famindrapo, anana izay hoe itiany olona rehetrarehetra zay. Ary io tsy vitanao raha tsy miraikitra amin'ilay tena voaloboka ianao. Raha tsy miraikitra amin'i Jesosy Kristy ianao. Zay no mahatonga antsika tsy hitory olombelona, tsy ny tenanay nitorianay. Zay no mahatonga antsika tsy hitory atokom-pivavahana, tsy hitory anaram-piangonana, fa hitory an'ilay fitiavana dia Jesosy ny anarany, manan-karena famindrapo mba ahafahan'ny olona mahazo an'izany. Nisy fotoana anankiray misy tononkalo zay tsy fantatro na hainao le izy. Nisy an'ilay resaka hoe maty ilay mpivarotena. Rehefa maty ilay mpivarotena dia hoy ny mpivavaka ozy izy nandalo dia ozy hoe nisaotra ny Andriamanina izy fa afa-doza ny tany maminy. Fa ny anankiray kosa ilay navavaka ho an'ilay mpivarotena dia izy hoe omeo azy ny lanitra fa ampy izay ny afobeny. Mba manana mampieritreritra zany tononkalo zany, mampieritreritra zany afatra zany hoe le mpivavaka ve tena manana fo antra, le mpivavaka ve tena manana fo mivavaka, mahatonga ny olona ao anatin'ny fahalitoana. Reny mpivaroteny reny nge misy alahelo ao aminy ao, misy tsy ampy eo aminao, misy fitiavana mila ilainy, manana fo mangoraka ve tsika. Reny tsy haiko ny jiolahy, ny olon-dratsy manana fo mangoraka ve tsika. Sa hotsika hoe zary ianao maty any, zary ianao vao enjika any, zary ianao vao sazy any. Sa manana fo antra, manana fo mangoraka ve tsika. Fa io toetra an' Jesosy mivavaka ho antsika tsy ho levona ny finoantsika io dia tokony ho toetra antsika ihany koa hoe anana zay fo mangoraka zay ary ianarona fahotana maro. Satria toetra an'Andriamanitra zany ary tiany ho toetra antsika ihany koa. Feheziko zany le teny dia zao fanohizako an'ilay hoe vavaka teo aloha teo Jesosy mivavaka ho antsika noho ny fitiavany. Ary rehefa mivavaka ho antsika izy azo antoka zato isan-jato fa hivaly ny vavaka ka ampiorina ny finoantsika mba tsy ho levona ny finoantsika. Fa rehefa tsy levona ny finoantsika dia hoy izy hoe rehefa mibebaka ianao ampaherezo ny raha lanao. Fampaherezana, ampaherezana, ampitrakana. Ary ny toetra an' Jesosy zay tokony ho toetra antsika tsirairay avy fitiavana manarona fahotana maro, fitiavana mivavaka ho an'ny hafa, fitiavana mamela heloka, fitiavana tena hoe mijery mitsinjo ny hafa noho ny fiasan'ny fanamasina zany. Dia inirariko izany teny zany tsy handalo maina aminao, fa tonga sainantsika afahantsika mibebaka marina raha misy tokony hibebahana tamin'ny toepontsika, ny amin'ny fifandraisantsika aman'olona, ny amin'ny mety fitsarantsika olona, ny amin'ny fanameloantsika olona, na koa ny amin'ny mety hoe mbola tsy famelan-keloka hoentsika ny olona. Fa manatona an' Jesosy dia mangataha famindrapo fa takany namelan' Jesosy ny elokao raha tsapanao marina fa ny ilona famelan-keloka ianao no ahafahanao mahazo hery hay amela ny eloko ny hafa rehefa aveo. Manaraka an'izay koa rehefa nampitainy izay teny izay dia izareo fitiavana ny olona, mandeha fery amin'ny olona, manana faharipo amin'ny olona, fa tsy midika akory zany hoe iray tsy kombakomba amin'ny fahotana. Ny ota dia ota ihany ary ny tsy mety dia tsy mety foana, fa miaina ny fahamasinana sy ny tahotra an'Andriamanitra fa manana faharipo sy fandeferana mandrakariva tahaka an'i Jesosy Kristy tompo. Dia mahereza ary fiangonana malala an'i Jesosy Kristy. Amaranako azy tena amaranako azy dia zao fiangonana fito ny tao amin'ny tao apokalipsy, ao amin'ny apokalipsia ny anankiroa roso tapany eo tsy nanatsiny. Fa ny ambiny rehetrarehetra dia nanatsiny daholo. Fa tsy avy hatrany Jesosy dia nitsara sy nanameloka anareo dia nanandefa anareo tany amin'ny helo. Fa Jesosy mbola nanome fotoana hibebahany, Jesosy mbola nandefitra, Jesosy mbola niatra ary mino zato isan-jato fa amin'ireo fiangonana rehetra voalaza ireo dia maro ny voakasiky ny tompo ka niverina tamin'indray noho izay famindrapon'ny tompo izay. Dia hiasa ny tompo ao anatin'izay, hiasa izy ao anatin'izay ary ampiasanao koa izy mba fotoana avana tsara eo am-pelantanany ianao hitaomana olona maro ao amin'ny tompo noho izay fitiavana, famindrapo, faharipo izay. Ho an'i Jesosy irery ny voninahitra. Amen.